Vatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. aoka iombavaka tsy atoboko. Andriamanitra ray zanaka fanamasina midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay raha tratrindray zao alatsinain'ny Paska izao. Manona ny fiadananao amin'ny fon'ny tsiraray avy sy ny tokantrano ary ny fiangonanao. Mankasitraka anao satria Andriamanitra velona sy miasa tokoa anao. Eny mitantana anay mitanakavana amin'ny fahamarinanao ary dia mijery maso mpitiavana mamindra fo sy miantra ary dia angatany mandrakariva ny fanadiovanao Jesosy amin'ny rano sarobidy mbo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra izay mpanomponao. Dia ilay fananao masina miasa ty anatinay mipandrenesana ny feonao. Eny Tompo, mitenena mandrakariva araka ny fombanao vonintseno izay mpanomponao. Dia ho anao ny haja ny dera ny voninahitra anao hatramin'ny taloko mandrakizay fa ny fahasoavana kosa ao aminay mpanomponao. Hatreo feno zahay Jesosy, anao ny voninahitra tompo fany kosa ny fitiavanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka no zony manisy mangataka izany vavaka izany. Aleluia. Amen. Ho amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ravana ary dia mbola manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fiarabanantsika tratra izao Paska 2024 izao. Inona ny vokatry ny Paska ho antsika tsiraray, eny ho an'ny mpino rehetra ihany koa. Izany ho hevitra banjintsika amin'ity andro ity. Ny Korintianina voalohany toko 2:20, ny andinin'ny 20 ka hatramin'ny andinin'ny 20 no tenin'Andriamanitra izay hovakintsika iorenana anatin'izao teny izao. Korintianina voalohany toko 2:20, 1 Corinthiens 15:20-28. Amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa tsy izany fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatrizay fa nodimandry. Ary satria ny olona iray no nisehoan'ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganan'ny maty. Fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no haveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy, nefa samy amin'ny filaharany avy. Kristy no santatra, rehefa afaka izany dia izain'ny Kristy amin'ny fiaviany. Rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia atolony ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nifoana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena, fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo ambanin'ny tongony. Fa na dia hataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekena, dia fantatra marina fa tsy mba isan'izay izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tenany zanaka koa aza no hanaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Amen. Inona tokoa ny vokatry ny Paska ho antsika ravana, ho antsika tsiraray ary koa ho an'ny mpino rehetra. Eny mihoatra lavitra noho izany azy satria izao rehetra izao dia tsy maintsy ampanekena ilay fahefan'ny Jesosy Kristy izay nolotra ny fanjakana ao an'Andriamanitra ray. Paoly apôstôly dia milaza tokoa ny amin'ny izay mety ho vokatra izany ho an'ny mpino voalohany indrindra aloha. Hoy mantsy ny andinin'ny 20 tokoa hoe santatra izay nodimandry Kristy. Midika izany fa ilay santatra dia tahaka ny teo amin'ny lalan'i Mosesy nisy ny santatra moa satabokatra araka ny boky ny Levitikosy toko 7:20, dia manamarika izany fa entina mankasitraka sy manaiky fa Andriamanitra no tompon'ny vokatra. Koa ny satabokatra eto dia Kristy no santatra, dia manambara fa mbola Andriamanitra koa ny tompon'ny vokatra rehetra ny amin'ny zavatra izay nitanterah'i Jesosy Kristy. Dia fantatsika moa izany fa
ny fanoloran-tenany tamin'ny fijaliany ny fahafatesany ary nitsanganany tamin'ny maty fitsanganany ho velona mandrakizay ny fiatraikan'izay eo amin'ny olona dia ho an'Andriamanitra avokoa. Santatra nodimandry izy zany hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia hitsangana amin'ny maty daholo izay rehetra manara-dian'i Jesosy. Tsy matahaka an'ireo olona izay natsangana tamin'ny fotoan'andro ry Lazarosy, zanakavaviny Jairo, sy ireo olona maro samihafa izay natsangana tao anatin'ny fotoana izay nidinany tompo tety ambony tany, dia nisy ireo olona marobe izay natsangana. Maty any izy avy eo. Ary nisy koa olona izay nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro izay nitsangana ny tompo tamin'ny maty. Ireo fasana izay namoaka ny maty tao aminy marobe dia maty any rehefa avy eo. Fa Jesosy no nitsangana tamin'ny maty tamin'ny vatana izay nisy azy hatramin'izay, ary io vatana io ihany no tafatsangana ary niseho tamin'ny mpianatra, nihinan-kanina, niresaka tamin'ny mpianatra, azon'ny mpianatra ny tsapaina ny tanany. Ry Tomasy aza teo amin'ny lanovoany dia fantany fa velona tokoa, ary io vatana io ihany no vatany hatramin'izay, dia io vatana io nitsangana ary niakatra any an-danitra. Tsy nisy olona hafa izay nanana vatana niakatra any an-danitra fa Jesosy Kristy irery ihany. Ary izany vatana feno voninahitra izany no ho tafiditra koa rehefa tafakatra any an-danitra antsika amin'ny fotoan'andro izay hanovan'ny tompo amin'ny indray-pimaso ny vatantsika izay feno fahalovana ho feno ny tsy fahalovana, ny mety maty dia lasa tsy mety maty intsony. Izay rehetra izay dia hitranga satria Jesosy no santatry izay efa nodimandry. Zava-dehibe zany, ary izay rehefa fitsanganan'i Jesosy izay dia marika ny fitsanganan'ny mpino rehetra zany amin'ny maty amin'ny hoavy rehetra, ary tsy maintsy tonga zany. Dia izay no zava-dehibe asehon'ny tompo voalohany anatin'izao. Misy filaharany zany ny fandehanan'ny fanjakana, ny fitsanganana amin'ny maty, tahaka ny fihetsika ataon'ireny miaramila ireny, mirindra tsara mihitsy ny tafika rehefa milahatra ohatra na manao porojenitra, manao reny defile ireny, dia misy izay filaharany araka izany. Zavatra faharoa tiany tompo ambara koa anatin'izany dia ilay fahoriana vaovao. Misy zavatra goavana izay asehon'ny tompo eto dia izao: ny Adama izay nohorian'Andriamanitra tany am-piandohana dia Adama nanota dia mety maty dia maty tokoa. Fa ilay Adama vaovao, ilay Adama faharoa no indro nandrava ny fahafatesana tamin'ny alalan'ny fahavelomany indray. Dia velona indray zany Jesosy Kristy, izy no Adama faharoa, ary dia izy no manova ny olona, satria raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Tsy hoe akory namboamboarina ilay olona teo aloha fa izao novana tanteraka, ary dia izay fanovana izay dia fahariana vaovao nataon'Andriamanitra ho an'ny olona izay ao amin'ny Jesosy Kristy. Satria Jesosy Kristy aza dia tafahova tanteraka noho ny asan'Andriamanitra tao anatiny. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia misy hery vaovao izay manafaka amin'ny fahotantsika sy ny fahafatesana tonga teo amin'izao tontolo izao, dia tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra hoy ny soratra masina, no havelomana ihany koa eo amin'ny olona rehetra ankehitriny. Satria teo aloha maty daholo ny olona vokatry ny ilay fahotana niditra tao amin'ny sahidena, fa izao kosa tonga Jesosy Kristy manome fahavelomana sy fiainam-baovao an'ny rehetra, fahariana vaovao. Izay fahariana vaovao izay omen'Andriamanitra ny rehetra izay no indro koa tanteraka eo amintsika. Dia miroso mankany amin'ny faratampony amin'ny tantara itsika izao, araka ny soratra masina tokoa hoe mba ho zavatra rehetra amin'izy rehetra Andriamanitra amin'ny andininy 7 no voninahitsika teo. Dia tsy tratra an'izany raha tsy efa nanonitra ny fanjakana amin'Andriamanitra Kristy. Izany hoe tsy tonga amin'izay tanjona izay raha tsy Andriamanitra no mandray ilay fahefana avy amin'ny Jesosy Kristy. Nomen'Andriamanitra any Jesosy ny fahefana teo aloha, araka ny teniny hoe fanomena fahefana rehetra any an-tany rasa ty an-tany. Dia izao kosa rehefa vita ny ady
izay fanaovan'ny Kristy Jesosy amin'ny fahefana rehetra sy ny hery rehetra eto ambony tany, any amin'ny abakabaka, any ambany tany, na iza na iza, dia iny ro atolotry Jesosy Kristy ho an'Andriamanitra ray ny fahefana, dia manjary an'Andriamanitra zany ny faratampony an'izany rehetra zany. Te handray anjara amin'izany ve tsika amin'andro farany ry havana? Raha te handray anjara amin'izany tsika amin'andro farany, ka hita ny fanjakan'i Jesosy Kristy ary fotoana ety an-tany sy ny fanjakan'i Jesosy Kristy any an-danitra amin'ny lapan'ny vonahany mandrakizay, dia misy fipetrapetraky ny tompo dia ny fibebahana marina tokoa, ny fialana amin'ny ratsy rehetra ary ny fandraisantsika ny famitsoran-keloka omen'Andriamanitra, ny famindrapo omen'Andriamanitra, ahatonga antsika hanana fiainana mbaovao dia ny ety an-tany, hanana famatoram-piainana amin'ny Jesosy Kristy, hanana fiombonam-piainana amin'ny fanahy masina, dia manjary tempolon'ny fanahy masina antsika ka afaka ny hanoa hanatanteraka, hankatoa izay rehetra tenin'ny soratra masina, rehetra ny tenin'Andriamanitra voarakitra amin'ny Baiboly, dia tonga antsika ravana ho tena kristianina marina tokoa, izany hoe mitondra ny tapakanaran'i Jesosy Kristy dia ho vavolombelony. Ka rehefa mijoro volombelony tsika na mitenina amin'ny ataona amin'ny fihetsika, dia izay tsika no handray ny satroboninahitra fiainana amin'ny andro farany, izany hoe hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, hanana fiainam-baovao amin'izay rehetra nametrahany tompo antsika amin'izay fotoana izay. Rehefa milaza le andininy anankiroa farany vakitsika teo moa, ny andininy 7 sy 8 eo ambany fahefana n'Andriamanitra i Kristy, dia tokony atao an-tsaina fa fitendin'olombelona ihany no ndramina, fa tsy misy akory ny ohatran'ny hoe karazana fanandevozana misy eo amin'ny fisain'olombelona hoe rehefa eo ambany fahefana dia karazana fanandevozana zany. Tsy izay, fa ny tompo Andriamanitra ray sy zanaka dia famatoram-piainana reny koa, misy izay fankatiavana lalina ao anatin'ny ray ny zanaka ary fanahy masina, dia tsy misy fifanompoana amin'ny lafiny izay eritreretin'ny olona anazy eo natrehan'ny tompo izany, fa ny tahaka ny hoe zanak'andriana anankiray izay nanatanteraka ny asa nampanaovina azy dia miverina ny amin'ny rainy, dia satroboninahitra ho azy ny fankatoavany an'Andriamanitra feno. Satroboninahitra ho antsika koa ny fankatoavantsika an'Andriamanitra, fa tsy sanatria fanandevozana izany. Ary izay mahasatroboninahitra ny fankatoavana an'Andriamanitra izay, fankatoavana ny Jesosy Kristy izay, izay ny tiany tompo ihany koa mba hompontsika anatin'izao Paska izao sy amin'ny androm-piainantsika rehetra. Ry havako, tsarovy ara fa santatra izay nodomandry Jesosy Kristy, itsika dia hitsangana manaraka ny Jesosy Kristy koa raha hatrizay, tahaka ireo olona rehetra izay efa maty ao aminy. Tahaka an'izany koa dia hanana faharina vaovao tsika dia ny ety an-tany, olom-baovao, satria nomeny tompo ilay fanavaozam-panahy lalina tokoa, ary dia tsarovy fa nitsony tompo hankatoa am-pitiavana ao anatin'izany rehetra zany ho voninahitry ny anarany. Engany ny fanahy masina hiasa tena antsika mandrakariva, azontsika mampitoetra tsara ao am-pontsika izany teniny izany ho voninahiny ireriany. Vavaka sika tompoko. Misaotra Jesosy noho ny teninao. Teninao dia mampatsiahy tokoa fa izahay dia nataonao ho faharina vaovao. Izay dia nataonao Jesosy hiditra amin'ny lalan'ny fitsanganan'ny maty anaraka anao, ka ny endrim-pahafatesana rehetra tokoa eo amin'ny fiainanay dia hovanao vaovao, ary izahay dia handray sy tafy nofo vaovao rehefa avy ny andro izay hanovanao ny zavatra rehetra, rehefa miverina amin'ny raha lanitra tompo manala. Misaotra Jesosy noho izany satria manam-panantenana tokoa izahay, fa na dia ho levina aza ny nofonay sy ny fonay, dia fanantenana mandrakariva tokoa ianao ry Jesosy Kristy tomponay. Ary dia atsiarovanay isan'andro amin'ny androm-piainana rehetra, fa Andriamanitra tsy miovy ianao, Andriamanitra tianay fitiavana mandrakizay, ary dia miantso mandrakarivanay hahatonga anay ho mpakatoa ny teny fa tsy mpihaino mpanadino. Anao nidera ny voninahitra ny anja ny saotra, anao hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay. Fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery, ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Alleluia.